kilasy fahafiry no tokony hiofana arak'asa ny mpianatra. Classe de 5 zany dia efa tokony hianatra satria eo mantsy ny ankizy zany efa mba matomatotra kokoa, mety efa mba tonga vatana ihany koa aloha raha ny amiko manokana zay. Manomboka kilasy 6e no tokony asiana taranja resaka momba ny asa satria ny antony satria mety ohatra misy ny olona tsy manambola afahana anohizana ny fianarany ankizy rehefa tena tonga ny amin'ilay tanjona hotratrarina nefa ny tsy tratra ny tanjona dia tsy maintsy mba tokony hoe raha amin'ny hevitro manokana dia tokony asiana programana resakasa ihany ny taranja ianaran'ny ankizy. Classe de 6e ny ankizy ny tokony manomboka ilay fianarana arak'asa. Raha amiko aloha terminal tena mety amiko. Izy arakaraka tiany any na hoe ataontsika hoe lafa izy mahay orinasa hoe lefa fantany hoe le orinasa ho hainy atao zany dia ataony. Na ataontsika hoe lefa hoe 3e izy na 5e izy na 4e izy na 3e na ataontsika hoe lafa seconde lafa sy tiany hoe laha mbo tahalo fianarana mako hoe afaka manohy na ataontsika hoe na seconde zao lafa hoe laha mbo tsy mahita le orinasa tiany atao mety manohy fianarana. Tokony fa manabaka zany le vao fanaraka-asa. Seconde zany nahazo BPC izy raha ohatra ka feno sara bagageny dia afaka no magnaraka asa mangalaka baka. Everinao ve fa manampy ny mpianatra hiofana hiatrika asa ny fanabeazana azony any amin'ny lycée ankehitriny? Raha ny hevitro aloha misy hoe fampianarana ihany nefa misy ihany koa ilay izy tsy fampianarana. Fahitako azy aloha zany ilay teknôlôjia amin'izao efa mandeha be, izany hoe lasa moronany amin'ilay teknôlôjia daholo ny ankizy rehetra, vitsivitsy zany sisany hoe manatrika an'izay fianarana izay. Raha araka ny hevitro manokana aloha dia misy mampianatra arak'asa fotsiny hoe atao ohatrany hoe fifaninanana zany ilay izy atao misokatra aby ny isan-karazany rehetrarehetra hoe na manana BPC na tsy manana dia afaka miditra ao anatin'ilay fianarana resak'asa avokoa. Tena mampianatra manary mikasika le fambolena sy fiompiana zany. Io zany miakatra amin'ilay olo mampianatra mily sy apakansila mazoto misy mazoto. Mampianatra misy mampianatra misy mampianatra. Mampianatra dia misy tsy mampianatra. Tena mampianatra. Eka mampianatra avao fe tsy ampy antsasany avao. Mahazo miatrika fianarana henany fitao. Tena manofana ny mpianatra arak'asa ny fampianarana ankizy. Ohatra aloha aminah manokana système LMD ohatra any amin'ny université aloha tena magnomagny mpianatra zany io fagnaraka-asa koa izy existe. Mbola ilaina ve ny fampianarana fahaiza-miaina na ny éducation civique eny amin'ny lycée? Inona no antony? Amiko aloha ilaina ilay izy. Ilaina satria ilaina zany. Raha amin'ny hevitro manokana aloha dia ilaina satria raha ny ankizy amin'izao raha ny talolo ny olona efa fantatra hoe tao nitezana tao anatin'ny ohatrany hoe fahaiza-miaina fa ny amin'izao ohatrany hoe tsy niavin'ny ankizy ilay fahaiza-miaina amin'izao satria na kely ara lasa manevateva ny olon-dehibe. Ilaina mihitsy zany mba ahafahany mahay mitondra ny tenany amin'izao fotoana izao satria ny ankizy amin'izao ohatrany hoe tsy ampy fitaizan-tena zany dia ilaina zay ny ianarana izay ny fianarana. Mbola ilaina any amin'ny lycée misy satria mety marobe nge mpianatra amin'ny lycée mety sy avo azy amin'izay mbola tena ilaina amin'ny lycée misy. Tokony ilà zany dia tena tadiavina be. Tsy moa zany ankizy ankehitriny tena fa tsy maharaka an'ilay fomba zany hoe l'éducation zany tena important hoe mba hoe ahaizana hoe fahalala-fomba hoe le comportement amin'ny société na ohatrohatran'izay zany.